fifandraisana maharitra fanabeazana mahomby. Herinandro fifandraisana ny 10 ka hatramin'ny 12 Jolay 2024. Seminaire ho an'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny arahinao eto amin'ny onjam-peo ny radio antsoin'ny filazantsara isaky ny amin'ny 12 atoandro sy amin'ny 9 alina. Azo atao ihany koa ny manaraka izany ao amin'ny page Facebook antsoin'ny filazantsara Antsiranana. Asa tonoina ary herinandro fifandraisana ny 10 ka hatramin'ny 12 Jolay 2024. Seminaire ho an'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny. Resiko fifaliana indray ny miaraka aminao amin'ity anio ity ny amin'ny fiarahantsika eto lohahevitra fafolo farany isika amin'ity anio ity fitaizana ARA-PANAHY. Ny zava-kendren'ity lesona ity dia ny ametraka fa ny fitaizana ARA-PANAHY no tsara indrindra. Mialohan'ny hijerentsika izay lohahevitra izay dia andeha aloha isika hivavaka isika. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrazana an-danitra, saotranao izahay fa mbola nomenao tombotsoa afaka andray sy anovo fahalalana indray avy amin'ny teninao ity anio ity. Koa mangataka fanainao masina izahay mba hanokatra ny fo amam-panahinay mba handraisanay izany teny izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Inavy no mety ho fiantraikan'ny teknôlôjia moderna rehetra eo amin'ny ankizy. Andeha ho jerentsika izay voalaza ao amin'ny Timoty 2:7 ny 2:12. Timoty 2:7 ny 2:12. Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandraisan-dahatra, ho fanitsiana ny diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Izany hoe inona ary izany no fitaizana tonga lafatra indrindra? Tsy misy afaka manome fitaizana feno fahombiazana mihoatra lavitra noho ny soratra masina. Bokim-pitaizana tsy tontany ela izy io ary feno fahendrena lalina. Loharano tovozy tsiritra izy ary efa voasedra ny taona ny fandimby. Avy amin'Andriamanitra izy ka mahafeno ny fepetra rehetra sy fiantohana ny fiatanantsika. Inona ary no asongadin'ny Solomona mahakasika izany hoe fitaizana izany? Andeha ho jerentsika izay voalaza ao amin'ny ohabolana 7:10. Ohabolana 7:10. Toy izao ny vaky ny teny. Toy izao ny vaky ny teny. Ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena ary ny fahafantarana ny iray masina no fahazavan-tsaina. Izany hoe ny fitondrana ny ankizy eo amin'i Jehova no fomba tsara indrindra aombiazana izany hoe fitaizana ataontsika izany. Inona ary no tokony ho tsapantsika ny amin'ny fiaikana eo anoloan'ireo zanantsika? Andeha ho jerentsika ny Romanina 7:7. Romanina 7:7. Toy izao ny vaky ny teny. Fa tsy ny tsara izay tsy sitrako no ataoko, fa ny ratsy
izay tsy sitrako no ataoko. Fa tsy ny tsara izay tsy sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. To manambara io andino io fa miatrikady mamay ireo zanatsika ireo. Maro amin'izy ireo no maniry te hoendry, te hanao izay ahafaly amin'ny dada sy neny, fa tsy hitan'izay atao. Mahery loatra ny sintona mahazo azy ka izay mabedy mandrakariva no to lasa fihetsika. Misy tolona anaty ao amin'izy ireny ny amin'ny fomba ialan'izany olan'izany aminy, ary eo indrindra no ilana ny mpanabe. Iza irery anefa no afaka anova itoejavatra io. Andeha jerentsika ao amin'ny Ezekela toko faha 4:30 ny andininy faha 4:20. Ezekela toko faha 4:30 ny andininy faha 4:20. Toy izao no voalaza: ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato, ka omeko fo nofy ianareo. Ry ray aman-dreny, ataovy zava-misy eo amin'ny fomba fitaizanao izany, dia ho hitanao fa izay tsy hainao atao dia hain'Andriamanitra. Inona no toky ho antsika eo amin'ny fitaizana ireo zanatsika ireo? Jeremia toko faha 7:10 ny andininy faha 10 tapany voalohany. Jeremia toko faha 7:10 ny andininy faha 10 tapany voalohany no andeha jerentsika, ahitantsika izay toky izay omen'Andriamanitra antsika izay. Izao ny voalaza: izao Jehova no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny voa. Toky manao ahoana re izany omen'Andriamanitra antsika izany? Jehova no mahalala ny zavatra rehetra sady mandinika ny fiainana zanak'olombelona tsirairay. Azo antoka noho izany fa fantany ny momba ny zanakao, ary ainy amin'ny atsipiriany izay momba azy rehetra sy izay ilainy ihany koa. Inona no torohevitra sarobidy omeny ary? Ohabolana toko faha 3 ny andininy faha 5. Ohabolana toko faha 3 ny andininy faha 5. Matokian Jehova amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Antso atao amintsika isa maraina, isan-kariva, isan'andro vaky izany, dia ny ametraka eo amin'ny Jehova ny fiaina tokantranontsika, ny fiaina zanakitsika, ary ny hoavin'izy ireo. Teny fikasana izay omeny Jehova izay matoky azy ny ao amin'ny Salamo fa 7:70 ny andininy faha 3:10 hoe: fa manamafy ny hidim-baravaranao izy, sady mitahy ny zanakao. Manamafy ny hidim-baravaranao izy, sady mitahy ny zanakao eo afoanao. Inona no vavaka azonao akariny amin'ny Jehova manonjany? Andeha jerentsika ao amin'ny Salamo faha 4:70 ny andininy faha 12. Salamo faha 4:70 ny andininy faha 12. Mba ho tahaka ny zava-maniry maroroka ny zanakalahy, ary ho tahaka ny vato fehizoro voasoratra tsara toy ny fomba ny lampanandriana ny zanakavavy. Ahoana ihany koa ny voalaza ao amin'ny Mpitsara toko faha 13 ny andininy faha 12, Mpitsara toko faha 13 ny andininy faha 14. Raha tanteraka ilay teninao, ahoana nge no hitondrahanay ny zaza
Ary inona no asany? Tena mila fanetretena sy fiankinana eo amin'ny tompo isika eo amin'ny fitaizana ireo zaza izay nomena antsika. Tsy vitan'ny herin'ny tenantsika izany. Toa ny manoa dia ilayntsika ny manontany an'i Jehovah isaky ny indray mandingana hoe ahoana ny hitondranay ny zaza. Jehovah ihany mantsy no ampianatra antsika sy anorantsika izay tokony ho lalakalehantsika sy ny eo amin'ny hoaviny zanantsika. Manoloan'izany ary, inona no fanapa-kevitrao ny amin'ny fitaizana ireo zanaka izay nomeny Jehovah Andriamanitra anao? Hita fa efa sarotra tokoa ny fitaizana amin'izao vaninandro misy antsika izao, kanefa manome toky antsika Andriamanitra fa izy no iay, izy no mitahy ny zanakao araka ny hitantsika teo. Ny antso atao anao dia hoe matoky azy ary apetrao aminy adinao. Hitantsika fa efa sarotra tokoa ny fitaizana amin'izao vaninandro misy antsika izao, kanefa manome toky antsika Andriamanitra fa izy no mitahy ireo zanakao arak'izay hitantsika teo. Ny antso atao anao, matoky azy ary apetrao aminy ny adinao sy ny adidinao. Dia isika hivavaka. Tompo Rainay Masina sy tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao izahay ny amin'ny fampianarana izay nomenao anay tamin'ity anio ity. Apetraka eo aminao Tompo ny fitaizana ireo zaza izay nomenao anay. Tsy vitan'ny herin'ny tenanay izany, koa mangataka ny hery avy aminao izahay. Ary ampio izahay mba hitoky amin'ny teny fikasanao. Amin'ny anaran'i Jesosy nangatahana mivavaka. Amen. Isao reny ianao nanaraka ny seminaire izay niarahantsika teto nandritra izay herinandro izay, ary inona fa ireo lohahevitra folo izay hitantsika teto dia hitondra fifandraisana maharitra sy fanabeazana mahomby ho an'ny tokantranontsika. Mirary soa antsika ary manantena mbola iaona aminao amin'ny manaraka. Veloma tompoko. Dadaleni sireo avako izay naforo ny ritra natao, maniry ny verinao raha sitrakareo, raha sitrakareo. Any dadaleni sireo avako izay naforo ny ritra natao, maniry ny verinao raha sitrakareo, la sitracare verina amunzi fudina wawachanu lirai vai verina amunzi fudina wawachanu Kumbalarana Rambulatianare Asiulamba futsirai ni lavarangana
tianare handalue ilanae iverinao ramula misimiti fa handalue ilanae iverinao ramula misimiti andalovana indrony tanàna nireo avana rakodamba fotsy zay tazanina mandainga zay tsy manina fity lehibe andrasana tizanjana ritra nampahorifana fa fity lehibe andrasana tizanjana ritra nampahorifana watsika olombeloni zao afatry zao nandao ny hotanatao enoy ny fitarainana rasitrakareo rasitrakareo modia mizao sendatsaniray manolotra fiainana mandrakizay de modia mizao famiandrimiray manolotra fiainana mandrakizay manolotra fiainana mandrakizay anidadaneny sireo avako izay nafono ny ditranatao maniry ny verinao rasitrakareo rasitrakareo